Société Fanalamang produit et fournit des bois en pin avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Société Fanalamang, vers une vision plus verte, Fanalamang vous présente Zahatan. Falmerabatsika ny tokantrano andray tonga soa tao anatin'ny fandaharana Zahatany. Fandaharana tany Andriamamovoka Moramanga izay narahantsika tamin'ny farany dia efa niresahantsika ny agrotourisme na ny fambolena sy ny fizahantany. Ny fambolena akondro izay manamorona ny lalana mihazo any Andriamamovoka iny moa nampahafantariny ny mpitaridiantsika tamin'izay. Tany amin'ny faritra Sava iny, tany Sambava ny ekipanay teto amin'ny fandaharana Zahatany nijery ihany koa mahakasika izay agrotourisme izay satria fantatra loatra maneran-tany sy eto Madagasikara iny faritra Sambava iny amin'izay resaka hoe fambolena sy fizahantany izay amin'ny fananany vanila izay tadiavina maneran-tany satria tsara kalitao indrindra manerana an'izao tontolo izao. Tsy la vanila ihany nefa kainao ahafantarana ny faritra Sambava iny fa eo ihany koa ny coco na ny voanio ka amin'izao fotoana izao dia efa tafiditra ao anatin'ny circuit touristique any amin'ny faritra Sambava iny ny fitsidiana ny cocoterie na ny alamboanio ao amin'ny orinasa Sovoanio any Sambava. Andro maromaro nanao fanadihadiana mikasika ny tolotra agrotourisme miresaka ny coco tany Sambava ny ekipanay teto amin'ny fandaharana Zahatany. Tolotra vaovao izay omena ny mpizahatany tonga eto amintsika. Torapasika sy toerana fahana milomano ranomasina tsara indrindra eto manodidina ny tapitanany Sambava i Ampandozonga. Ny alahady no mahabetsaka mpitsangatsangana. Tsara ny torapasika eto satria voaravaky ny voanio, zava-maniry tokana mpanome endrika ny torapasika sy sisin-dranomasina. Mpizahatany sy ny voyageur amin'ny lafivalon'izao tontolo izao aza dia milaza fa tsy plazo ny plage raha tsy misy voanio ny manamorona azy, fanamariana tsy tonga ho azy io. Eto Madagasikara dia toerana fantatra amin'ny agrotourisme Sambava na fitrandrahana ny seha-pambolena isariana mpizahatany noho ny famokarany vany sy ny voanio fantadaza maneran-tany. Misarika ny Zahatany kokoa ny agrotourisme coco isan'ny tolotra omena orinasa Sovoanio SA ny mpizahatany mandalo aty amin'ny faritra Sava. Noho ny faritra radiografia misy azy, i Sambava no isan'ny toerana mpamokatra voanio ary manana kalitao tsara indrindra maneran-tany fa tokana raha eto Madagasikara. L'efficient des cocos, c'est entre les deux tropiques. Le tropique du cancer à Niamboun et le tropique du Capricorne à Tiambal. Il y a les zones de pétard, la zone en Mambouli, coco. Tigajoé de Madagascar, c'est une île, la seule à Patsio, on a une zone de Toulzon, pour la miche coco, en bas d'une tropique, pour la miche coco, à une Port-au-Prince. Les cocos, mis là, à Panama, Béjou, Voloni, il a la température au 25 degrés en moyenne, les cocos. J'arrête si tout l'île n'a pas ni 14 degrés, n'a pas ni 14 degrés, par exemple, la végétation, il y a d'autres si mes fleurs sont les raves, je serai en dessous de 14 degrés. Puis la rano dans PDB, j'avais au-delà de 1300 mm, et j'avais soutenu chez Voulana. Oui, Voulana, tout en bas de 100 mm, j'avais des 1300 mm. Réforme une altitude 400 mètres, puis le bâtiment de métal, donc les pluies, il a réparti régulièrement dans l'année, mais la banane, les jours, à des altitudes. Et parce que les valeurs de l'eau, ça va toujours aller. Donc, c'est les valeurs de la poteste, en perdant les ranurma, pas de problème, mais quand si on t'a malade, on peut en gâter, mais quand on jusqu'à aller à Fort-de-France, il y a un magasin de Fort-de-France, on a des minima de 10 degrés à Fort-de-France. Et à Tamata, on a des minima en dessous de 14 degrés. Il y a l'altitude, de limiter les hauts plateaux. À la côte ouest, à limiter les pluviométries. Enfin, l'ensoleillement PDB pour les cocos, plus de 2000 heures par an. Nous avions mis 6 heures de soleil par jour, ça n'est pas jour. Donc la côte ouest est convenable, pas de problème du côte ouest, ça peut être des pluviométries, tiens. Par contre, quand on a arrosé, ça va être irrigué, et on a mis l'évoluer à la côte ouest.
Les Valfitines, il restait plus que la zone nord-est. J'ai une nouvelle Vidiana Naoui, à Tia Samba, on a les projets Opération Cocody, Sambolo, j'ai une nouvelle équipe, compte tenu de cette pluviométrie, altitude, ensoleillement, température, j'ai une nouvelle équipe. Quand nous avons une tendance de froid et de pluie, ici, Cocody sont reconnus au niveau mondial dans le jour. Taona sivy amin'ny fitopolo amin'ny sivinjato sy arivo no naoriny fanjakana malagasy teto Sambava ny orinasa Sovanio SA hamboly hamokatra voanio eo koa ny fanodinana voanio ahazona vokatra hafa ka nitatra hatramin'ny asa tanana ankehitriny. Sivy amin'ny telopolo taona taty aoriana miamitombo ny filana avy amin'ny voanio eto Madagasikara ka izay no mbola mahalany eto an-toerana ny vokatra voanio misy eto amintsika. Ho an'ny orinasa Sovanio manokana efa nisy fotoana namokarana voanio 20 tapitrisa isa 12 tapitrisa ny taona lasa teo ary 17 tapitrisa no tratrarina amin'ity taona ity. Fampitomboana zana-boanio, fampitomboana velarantany volena no irison'ny mpitantana ankehitriny hahazona vokatra mihoatra ny 20 tapitrisa fa voanio moa no resaka ka aman-taonany ny famokarana. Azadiny fa raha fa mamboly an'ilay coco anao tsy tout de suite volenao androany izy dia tonga dia manome izy. Farany haingana afaka 4 taona izy vao manomboka manome izy. Zany hoe mandritra ny 4 taona zany ianao mandeha foana les charges payena les karamanimpiasa atao les zezika sisa dépense BDB izy io. Ka raha ohatra ka le tompom-bola zany mijery hoe aiza le bénéfice fa atao dépense nareo mitombo normal le zavatra zay fa satria ataontsika mamboly 100 hectares zao anao amin'ity taona ty 100 hectares manaraka fa 200 hectares zay 100 hectares manaraka 300 hectares zay mitombo les charges nefa mbola tsisy fidiram-bola io zany mila tsapan'le tompom-bola hoe mitombo les charges fa any ataontsika afaka 10 taona izy vao manomboka miverina tsikelikely le vola. Dia ny tanjona zany amin'izao fotoana zao mamerina an'io zavatra io amenona ny demandé le tany Sovanio rehetra amin'ny plantation. Raha ohatra ka plus de 1500 hectares zany no replantena 350 efa vita amin'izao fotoana zao mbola misy fotoana ataontsika bebede amenona an'le zavatra zany. Mampidi-bola ho an'ny kitapom-bola mpanjakana ny orinasa Sovanio manatobaka vola maherin'ny 200 tapitrisa ariary isam-bolana ato amin'ny faritra Sava. Amanaly ny fianakaviana manankim-pivelomana aminy mamatsy orinasa maro hafa eto Madagasikara sy amin'ny nosy manodidina antsika ary manodina ny asa pitaterana ato amin'ny faritra isan'andro. Izay no ilazana fa manome hery ny toe-karena ato amin'ny faritra Sava hatramin'ny niorenany ny orinasa Sovanio. Antony ahafahany mitraka miatrika ny vokatra lavany isan-taona mandraka ankehitriny. BDB zany le scientifique tonga aty amintsika koa mijery ny fanaovantsika an'io zavatra io. Tsy hoe le manodidina eto fotsiny hoe avy la Réunion Comores sisa fa hatrany Malaisie, Indonésie sisa misy olona mandeha amintsika aty zany mijery an'io traika feo mianatra. Zay zao presque isa-taona zay manana stagiaire avy any France amin'ny l'école d'agronomie manao stage aty à Sambava zao mikasika an'io coco. Sady mampidi-bola ny fomba iray entina ampivelarana ny fampahafantarana ny Sovanio ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany amin'ny alalan'ny agrotourisme coco na ny volovonio sy ny fizahantany eto Sambava. Madonna, Rihanna, Beyoncé sy ireo olo-malaza hafa no vavolombelona amin'ny hatsarana entin'ny voanio. Amin'ny fahasalamana entiny raha hohanina, hatsarana raha hikarakarana tarehy. Tranga isan'ny misarika ny mpizahatany te hafantatra bebe kokoa ny tsiambaratelo ny voanio raha mandalo eto Sambava ka ankoatry ny fitsidiany ireo toeram-pizahantany sy ny valan-javaboary ato amin'ny faritra Sava dia efa tafiditra anatin'ny tolotry ny ofisy-paritry ny fizahantany ety Sava ho an'ny mpizahatany amin'izao fotoana izao ny circuit cocoterie na fitsidiana alam-boanio omeny orinasa Sovanio, fitsidiana miantomboka eto amin'ny jardin grenier. Efa misy guide touristique n'orinasa Sovanio mpanao ity asy ity ato fa nanatombony ny zahatany an'io satria ny tale général no hitarika antsika. Nahazo tombony niaraka taminay teto koa ny mpianatra classe de 3e avy amin'ny CEG Antany Fotsy, ny Potiscool ary ny association des guides indépendants eto Sambava hanatevina fahalalana momba ny voanio sy ity toeram-pitsidiany ity. Les plantations zany manomboka aty afaratra ataontsika hoe atsimony Benavony ery tapitra ary Anjala ary koa. Anjala raha ohatra ka zahanareo izy niveau ny ampanefena izy io. Hainareo amizay ampanefena à 75 km avy eto izy. Igny zany feno coco. Ka rehefa mandeha avion raha avy atsimo anao na avy avaratra depuis ny ataontsika ampanefena fa ça prend au moins un quart d'heure amin'ny avion vao mahatonga aty Sambava aty survoler les cocoteries. Total les plantations ni Sovanio zany total ny terrain 5000 hectares
et 4776 hectares ni plantés. Je suis venu aux années. Les cocotiers grands, afin que fit tout dans full temps, ils vont m'emmener. Armamé, et on 50 noirs, il y a une château dans dimanche pour le venu. Faïs a zone bien les cocotiers grands, mais à 60% les ménages à zone fallait où les emboulés nisure, il y a un full temps, ils voient la production et l'autre deuxième les où l'emboulé. Par contre les nains, les tanarouettes, afin que tel temps, il faut m'emmener les cocotiers nains. Fa un problème nain. Si nous avons 40%, les bénéfices sont nains. Les référents du jour à ton métissage, les nains les grands, à zone métis, à zone les hybrides. Les hybrides, à faire et on sent noir les moyennes, châteaux et châteaux en amnésie. Armatata 52%, mieux 50%, les bénéfices à zone amnésie. Les gens qui ont un anti-changement, c'était à zone mondiale venue, à zone les germes, à zone semence, les mondiales volume, c'est dit. Ils voulaient les manières, les hybrides, on les tente ça, après 4 ans, je fais mieux les premières productions. Les productions, juste quelques mots. En 2006, en 2007, il y a 17 millions de noix. Il y a 24 millions de noix. En 2006, il y a 14 millions, 17 millions. Nous avons les productions. Direction A, dans les souverainetés de Tamnizio. Il y a un jour jusqu'à 4 millions de noix en 2010. Malgré les cyclones, on a dans le Nawotezo, on a les 10 millions, les 11 millions, les Outatar, un petit tonatica. Noho ny fivoaran'ny fikarohana atso dia tsy atao tanany intsony toy ny teo aloha ny fampanambadiana ny vonim-boninkazo lahy sy ny vavy na grain de pollen avy amin'ny grand coco sy ny coconin fanambolena ny fanelanelana ny voaniozana tany na coco grand sy ny coconin ny tsy hodrivotra avy eo no mitondra ny vonim-boninkazo lahy manantona ny vavy izay no manome ny coco hybride. Any enveloppe izy io fa agnatiny misy les fleurs mâles et les fleurs femelles. Ty izy fa misy maniry ato ohatra zahanareo izy avy ato fa misy kely fa misy tsirony ato. Ty izy fa maniry isambola misy fleur karany miboaka amin'ny à l'échelle des feuilles. Car les femmes mitombo izy fanoko vaky le amin'ny lohany ety miasa am'izay le castreur. Zany manana équipe de castreur zay manana responsabilité ni 10 lignes isakin'olona mandalo isan'andro izy mandalo amin'izy io na lahady na andro iny rehefa manoko misy vaky sam'izao zany eto eo am'izay izy sokafan'le les noix de coco rehefa avy eo fa le ambony ty zao fleur mâle izy juste pollen meny reto isakin'le raha reto zany c'est des petites fleurs izy io rehefa misokatra izy tsara tarehy mahita azy ary misy les pollen mivoaka avy eo les poudres jaunes fa ty les ovules zay ho lasa noix de coco rehefa avy eo ka le asan'le castreur zany esorony reto fleur mâle reto tapahany ambonimbony eto izy dia juste les fleurs femelles asia tavela avela amin'izy émasculation zany ataony amin'izy de tsy izy rehetra zany no sia tavela fa il y en a quelques-unes qui vont tomber fa arakin'io zany no hitavanareo azy hoe io mahasamy hafa an'le régime ty zao misy régime revanareo efa avao il y en a au moins 10 noix sur ce régime là et comme il y en a un régime par mois, varié, mettre 8 ici, mettre 10 ici, mettre 6 ici, dans l'année, un nain ou un cocotier grand, il va sortir plus de 100 noix. On attend ton arrêt. On fait la fécondation naturelle, il faut diriger les gens, empêcher les nains de s'auto-féconder. Il faut les pollens avec les grands nous féconder. Entre les fleurs, vous ne castrez pas. Si les noix complètement mûres,
il va s'écouler 1 an, quoi, 12 mois. Quoi, les autres, ils ont castré Natamni, c'est le 92e fois, ils ont castré, ça tombe le 2 octobre 2017. Et dans 1 an, au mois d'octobre 2018, ici, il sera complètement mieux. Il faut tous les ans, mieux les couleurs, au lieu de jaune pur chlamzo, la marron ici. La marron chlamzo, il suffit de taper dessus de faire raquis. Mois après, nous tapons. 1 an. Ah. Les cocotiers, mais la chlore, je fais les cires, on a les NaCl, sodium, chlorure de sodium, les sels, les chlores, les cocotiers. Et là, on a un engrais potassique, des KCl, chlorure de potasse, on peut chaîner quoi. Les grappes les neiges en blafouille, des femmes en maisie, arrêtent les grappes successifs par mois, ils vont les les éléments nutritifs, les ranours, les chargés, les hybrides. Les bonus, les côtés, peut-être une tamni tari ambuntari et dans l'émission les machines télé rayamnizu michi du voile légère c'est ce qu'on appelle le port germinatif parce qu'il n'est pas les 3 yeux enfin juste un œil les ports germinatifs amnizu quand ils avaient michel les ports germinatifs là c'est maï molé ou là tout de voulez slamzo ici facile soit spécial 1 des 3 ils voient les germes ils jouent mouro maman quand ça je vais avec un voile les germes. C'est le côté le plus bombé ici. La voiture quand c'est revenu du côté tiso, tis mara platiti, tis mara plat. La voiture quand atok samzo c'est des bombés l'autre. Tiso c'est des bombés l'autre. Tiso et tis bombé, arrière bas nizu plat complètement. Les côtés opposés nizu. Donc un petit côté bombé ti et on va dans les entailles. Les entaillages. J'ai atok samzo zanis. Tanarouge. Et on va dans les entaillages, les ranours, ça va prendre de l'humidité, les germes. Mandalo eto amin'ny fampitombona zana-boanio ny fitsidiana na germoire pépinière. La racine intérieure, c'est ce qu'on appelle ostorium, les boubouts, les cocons, c'est un peu en quelque sorte les placentas, et le plan commence à sortir. Et pendant ce temps-là, il faut prendre la racine extérieure. On a tout ce qui est en bon gazon, ici, on a rosine, on manière les germes, on voit les racines. Et c'est pour ça que dans les îles désertes, on voit que les îles, c'est sorti à cause des éruptions volcaniques. Et il y a toujours des noix de coco qui flottent un peu partout dans la mer. Et la plage, ils s'immobiliser les noix de coco. Comme des formes manières. Il faut l'an totalement, tu nous fais et pas lâcher la vabe, tu fais des facanti, il n'y a pas comme veut le nom ces amis. Voilà. HAUSTORIUM. Maimaimpona ny fisotroana sy fihinanana madrafo mandritra ny fitsidiana. Afaka manara-pony mpitsidika. Isan'ny tombony io rehefa manao circuit cocoterie ato amin'ny sovoanio. Ankoatry ny zana-boanio natokana hambolena dia mivarotra zana-boanio ny orinasa. Avy amin'ny reto koa no andefasana ny ivelany ho an'ireo orinasa mpanafatra eto amin'ny sovoanio. Any Azia sy ireo nosy manodidina antsika no tena matetika. 6 mois j'en ai un pépinière. Toujours le 3 avril ici, le 3 octobre ici. Bah t'attends les 6 mois quoi. Enfin nous ni maïna l'autre temps ce qui était début le mois d'octobre c'est n'y a quels ans c'est. Tu retournes des femmes de replantation, des femmes bleues dans vovo. Manomboka eto amin'ny fitsidiana manaraka eto no ahafantarantsika indray ireo zavatra hafa vita amin'ny voanio sy avy amin'ny mena-boanio. Voanio récolté na verizan rek zo fa grande plantation ici. Donc les tracteurs on peut charger les noix, les noix matous, les murs des débourreurs. On a une équipe de débourreurs. Ce qu'on appelle la bourre, c'est la fibre là. Tsy hoe fahazo tona, izy tafa ohatra
na fahatarana no mbola amoasana voanio toy izao eto amin'ny Sovoanio fa no mbola tsy fisiany fitaovana mamofo voanio voamboatra ny fifehezana ny haben'ny voanio misarona ao anatiny eo no antony rehefa miala zany le borony vakina am'izay le nofony ity vakina roa izy voilà de tanarao am'izay le matevina besina am'izao le nofony amin'izy io ina fataran'zareo azy na hoe mamatotra misy voanio any Antananarivo raha tsy hitan'zareo matevina sila am'izao fataran'zareo fa tsy avy amin'ny Sovoanio Sambava izy ty am'izay zany amaina ary am'le four à copra ao anatin'ity nofony mbola lena ty zao 50% d'eau anatin'izy io mila miala le rano anatin'io le 50% d'eau midina ambaniny 7% zany à partir de 6% izy afaka tazomina monsieur conserver les nofony zay no atao hoe copra fa zao izy mbola c'est la chair de coco fa rehefa maina izy déshydraté zay vao azo atao hoe copra izy le copra am'izay ary amin'ny huilerie izy no anaovana l'extraction quoi ty zany le nofony ty no azo misona sila am'izao ty zao izy fa be menaka izy ao anatin'ity il y a au moins 50-52% d'huile au anatin'le mais c'est une huile végétale bonne pour la santé quoi. Les voanio vao vakina teo zany amaina ataony parce que le four à copra aokatra am'izao zany izy ato de le rehefa afaka ataosika andro ray zany izy manomboka miataka le nofony izy io se rétracter zany le nofony dia 50% d'eau zao izy teo l'humidité zao zay so manomboka amidina ambany 20% d'humidité et après 2 jours de séchage izy miala complètement les nofony 2 jours izy miala sam'izao zany le nofony et les coques vides ndray no ampiasaina anaovana le afo ambany eo ty zany no atao hoe copra izy fa maina izy am'izao fotoana zao ty zany le mandeha le ary am'le huilerie anaovana l'extraction d'huile donc il faut 2 kg de copra azona 1 kg d'huile 1 kg d'huile zany un peu plus que 1 litre satria le huile maivana izy raha ohatra ka 1 kg zany fa mihoatra ny 1 litre zany izy eto zany écologique be le piasa zao mampiasa raha ohatra ka mahandro zareo le babaky no ampiasain'zareo amin'izy marobe le piasa mampiasa le babaky tsy mampiasa kitay zany le piasa ny Sovoanio tsy mandoro tanety tsy mandoro hazo le asasany no écologique be zany le coco amin'izy io zany hoe le asasany anaovana le séchage le asasany mbola azo valorisena fantaro ary manomboka zao fa ny ankamaroan'ny margarine, beurre, savony, produits cosmétiques vita eto Madagasikara dia ny menaka vokarin'ny orinasa Sovoanio no akora fototra nanamboarana azy. Tanareo rehetra zany le copra le maina reny derivatikatany an'le hitanareo le olona mitsangandry ao le chargeur chargé avy avy eo izy dia misy 3 broyeurs premier broyage, deuxième, troisième broyage rehefa lasa poudre le copra iny le nofony hitantsika teo latsaka am'izay izy misy ataontsika hoe chauffoir le agnarany c'est chauffé jusqu'à 90 degrés tsy mahatratra 100 degrés fa jusqu'à 90 degrés les poudres de coco iny rehefa chauffé zany izy moramora ialany le menaka avy ao anatiny eo zany hoe le menaka mivoaka avy eo tena tsisy rano mihitsy zany zay mahatonga le menaka le coco ny Sovoanio tsisy fofony le ary afara ary ivoan'le tourteau zany hoe le faikany voaka amilany ery le huile miverina mandalo am'le filtre misy filtre mandalovan'le menaka voaka avy eo zany le menaka fa azo hoanina izy io fa tsy madio sauf que mbola migarder an'le fofon'le coco zany izy azo hoanina ara-dalàna le menaka mivoaka avy eo adiny roa no nanaovana izay fitsidian'izay fa azo atao adiny ray hatramin'ny ray andro ny circuit cocotré ato amin'ny Sovoanio miankina amin'ny fialan'ny mpitsidika iray alina ariary ny sara-pitsidiana miaraka amin'ny sara-pitarian-dy ho an'ny teratany vahiny mbola maimampony zany ho an'ny teratany malagasy sy ny mpianatra Hey,
ho fampiroboroboana ny fizahantany aty amin'ny faritra Sava sy ho fampitomboana ny tolotra omenan'ny mpizahatany tonga eto amintsika amin'ny alalan'ny agrotourisme coco isaky ny roa taona dia mikarakara hetsika coco festival ny orinasa Sovoanio entina ampiratina ny vokatra voanio indrindra ny ampivelarana azy amin'ny sehatry ny fizahantany. Lehibe n'orinasa any Guadeloupe, Lorando, Lionel, hakatra ikefa momba ny fambolena voanio no antony nahatongavany teto amin'ny Coco Festival 2017. On va promouvoir en fait les produits de la terre. C'est pour ça que je suis ici présent au festival, au Coco Festival, parce que je vais bientôt investir en fait dans une cocoterie en partenariat avec monsieur Andrea qui va me fournir en fait les plants de Madagascar pour planter en Guadeloupe. Je dirais alors que Madagascar est un bijou. Voilà. Lalam-pierina azo trandrahana amin'ny lafiny rehetra ny voanio ka ankoatry ny fitsidiana ny fambolena azy eto Sambava dia efa ahavitana fanaka samihafa poketra sakatra amin'ny fitafiana izay samy naranty teto amin'ny trano evan'ny Sovoanio nandritra ny Coco Festival. Le hitantsika eto ambany eto avy amin'ny hazon'le coco nanaovana an'ireto. Rehefa manao renouvellement les plantations zay dia azo anaovana planche izy io, azo anaovana plateau salam'izao ara-dalàna. Reto zao les troncs de coco, rehefa avadika izy io dia azo anaovana chaise, anaovana fauteuil ara-dalàna. Reto zao les planches avy amin'ny coco anaovana les tables. Ary le haingony madinidinika reto zao avy amin'ny coque izy io. Ataontsika le babakin'le voanio zany, raha ohatra ka matoa izy dia maintimainty lam'izao raha mbola tsy zavo izy badrafo, fotsifotsy lam'izao sy lamn'ivoire le babakin'le voanio zany. Dia azo anaovana motif tsara, anaovana tabouret, anaovana chaise sy ny sisa. Amin'ny fibre indray azo anaovana an'ireto kitapo na satroka sy ny sisa, azo ampiasaina daholo zany izy io. Be dia be le mampiasa an'izy io na ataontsika hoe gilet na satroka harona moa entin'ny zareo manao bazara sy ny sisa. Azo atao fahatsiarovana na voandalana ho an'ny mpizahatany ireo rehetra ireo hatramin'ny tantely azo avy amin'ny felam-boanio vokarin'ny orinasa Sovoanio. Namen'ny fotoana teto amin'ny hetsika Coco Festival 2017 ny fifaninanana ara-panatanjahantena ny marathon nandresan'ny lehilahy sy vehivavy anjara, baolina kitra, karnavaly ary fifantenana vehivavy tsara tarehy indrindra antsoina hoe Princesse Coco. Notre deuxième Miss. On va s'habiller en cette tenue, ça va être bon aussi. Ireto fiakanjo tazantsika ireto dia vita avy amin'ny coco manomboka any amin'ny satroka, saronono, ny jupe, ny firavaka. Vehivavy no miakanjo azy eto fa misy koa ny fitafiana vita amin'ny coco natokana ho an'ny lehilahy. Mahazaka latro avo lenta amin'ny haute couture ny voanio rehefa voatambatambatra toy izao ny singa tsirairay eny aminy. Andrasana ny fahasahin'ny styliste eto amintsika hitondra azy eo amin'ny latro iraisam-pirenena hampahafantatra ny Madagascar. Princesse Coco 2017 et la numéro 5, Malika. Je demande donc à madame Liliane, la présidente du conseil d'administration de la Sovoanio, de bien vouloir remettre la couronne de ce numéro 5. Félicitations, Malika. Princesse Coco 2017, deuxième édition. Malika. Et Malika. C'est par le PCA de la Sovoanio. Mbola izy fotoana iresantsika zavatra hafa mahakasika ny faritra Sava iny fa ao amin'ny herin'ny anio izao ny fandaharana dia iverina ny amin'ny faritra Mangoro indray ny faritra Andasibe raha marimarina kokoa. Tapitra ny fandaharantsika androany isaorana ny orinasa Fanalamanga ny Moramanga, ny orinasa Sovoanio any Sambava nanampy antsika tamin'ny fanatotosana ireny fandaharana ireny isaorana ihany koa Yannick Botetsa Tsakaviro nanao ny tarezin'ny taovolo ny nampy akanjo antsika androany dia Majesty etsy Ambatonakanga. Nalakamisy maraina amin'ny 7 ora toy mazatra ny famerenana ity fandaharantsika ity eto amin'ny televiziona malagasy andrasana ihany koa ny resadresaka avy aminareo ao amin'ny réseaux sociaux ny zahatany. Mirary soa antsika rehetra tompoko dia mamy fotoana ho antsika indray ho amin'ny fandaharana manaraka. Veloma!
Société Fanalamang produit et fournit des bois en pin avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Vous avez regardé Zahatan avec Fanalamang vers une vision plus verte.